Malagasy tokavy ankafaliana no iarabako antsika rehetra izay mbola tsy misaraka aminay eto amin'ny fahitalavitra Real TV amin'ny ity aliny 2020 ny volana febroary taona 2020 ity soraka ianao nanaraka an'izay tapany voalohany ny fampalalam-baovao izay ho antsika rehetra kosa dia asaina anaraka hatramin'ny farany ny fandarana l'invité du jour ho amin'ny ity alla ity araka nefa nampifantarana antsika tamin'ny fampafantarana dia ho vahiny ny fandarana anio alina ny secrétaire général ny antoko tiko Madagasikara na ny team any matoa Rina Andrea Masinoro miarabanao ary manasanao androsana tefitra antoka Madagasikara ary miaraba ihany koa ny vahoaka manaraka ny fahitalavitra Real TV amin'izao fandarana invité du jour zao misotranao ny amin'ny fanasana makasitraka andriamatoa secrétaire général ialana tsiny fahinana amby roapolo ny volana febroary sika androany fa tsy fadimy amby roapolo araka nambarako teo isorana ny namana nanome ny toromarika isoraka ianao anakeo mifanasana andriamatoa secrétaire général eto dia mifantarina atsika vahoaka malagasy fa adiny ray talohan'izao fotoan'izao no noetsona an'izao secrétaire général ny antoko tiko Madagasikara zao tena mankasitraka mankatelina satria atsonandro ianao dia andro atsina alina dia alina ary zay no mahafinaritra anay mpanao gazety hatramin'ny général asanao tany amin'ny commune dia mamaly ny antsonay mpanao gazety foana ianao tena tampoka alisika nefa noho ny fitiavanao ny malagasy sy ny actualité ihany koa satria manoloana ny tranga zay nataonareo tetsy amin'ny andia bypass no tsirikevitra nanapa-kevitra hoe andaotsika iantso ny secrétaire général ny antoko Madagasikara zany no isoranao ka dia mbola manantitra ny fisorana andriamatoa secrétaire général ya tsisy fisaorana Gasikara elana tsiny aloha fa ny feo somary karakara satria hitanao ny fotoana teo somary nafesapesatra ihany ary ny tena mora ohatra hoe misy fiantsona raha hoe isy ilana ny tena mila miresaka dia vonona mandrakariva ary dia vonona ny ampitany vaovao sy izay zavatra tsara ho fantatra amin'ny zavatra rehetra tokony atao mankasitraka tompo maromaro ihany koa ny ataontsika hoe fanontaniana zay mety ilain'ny hampanara-baovao amin'ity alina ity raha siraka ao mba angataka ray milisakely anao isotra andreo namatsika maneran-tany izay manaraka ny fandarana l'invité du jour ny amin'ny faritra rehetra io maraino ihany koa dia nanao kokoa ihany koa ny avy any Chine zany izay manaraka mivantana zao fandaratsika zao mivantana fandaratsika amin'ny FM 94 amin'ny page Facebook ny Real TV Madagasikara isorana isika rehetra manerana ny faritra rehetra eto Madagasikara manaraka ihany koa ny fandarana isorana ihany koa ireo fahitalavitra sy onjam-peoravavy zay mezaka ihany koa mampita an'izao fandaratsika zao fantatry ny manerana ny nosy isorana indrindra tsika eto Antananarivo renivohitra izay manaraka ny fandaratsika avy hatrany dia roso anatin'ny adevitsika andriamatoa secrétaire général raha mahita an'izany hoe Rina Andrea Masinoro zany aloha dia mbola mbio atsain'ny olona hoe candidat ho ben'ny tanàna teto amin'ny tanàna n'Antananarivo izany tsy elakory zay no tendreny ny filompanorona ny antokotiko Madagasikara Marc Ravalomanana ho secrétaire général ianao ka izay no evin'ny fanontaniako voalohany loha milohan'ny resatsika kely an'izay tamberin'ny fifidianan'izay no tendrena ho secrétaire général ianao ve resy lahatra fa mendrika an'izany toerana secrétaire général zany inona no fepetra ahafahanao maresy lahatra anay fa voafehanao izany andraikitra ny secrétaire général ny antoko tiko Madagasikara zany tompoko sotranao na metraka an'izay fanontaniana izay malina tokoa fa za dia candidat be ny tanàna teto Antananarivo mety mbola iresaka an'izay ianao rehefa aveo izy ianao teo fa notendrena secrétaire général ny antoko ny fanendrena ny secrétaire général ny antoko dia prérogative an'ny président izy zany no mahita ny critère tokony hanendrena ny secrétaire général ny antoko ary oetiny eo amin'ny bureau politique izy io tao anatin'izay fotoana izay zany no ny team zany amin'izao dia manatateraka fanavaozana ny rafitra rehetrarehetra misy eo amin'ny team ihany mihitsy avy nisy congrès natao tamin'ny anatin'ny congrès io zany nefa nilazana ny fanavaozana ny rafitra rehetrarehetra ary tafiditra ao anatin'izay satria manao redynamisation zao ny team ary tao anatin'izay no ny chef diane ny bureau politique sy ny filohan'ny antoko no secrétaire général ny antoko raha hiteny hoe vitako ny antoko team ohatrany hoe mandoka tena raha miteny an'izany fa matoa nipetraka ny safidy dia misy antony eo Rina Andrea Masinoro zany olombavao
teo amin'ny sehatry ny politika ary ataoko hoe olombavao ihany ko amin'ny tontolo ny antoko tiako Madagasikara satria iny nakandidanao iny zany no nahitany maro hoe nyroso tao anatin'ny politika ndre mato Rina Andriamasinoro teknisianina ianao no napetraka teo anivon'ny commune Antananarivo renivohitra izay nampipetra-panontaniana hoe io fa tena niditra lalina anatin'ny politika ianao inona ny antony tena naresy lahatra anao ao anatin'izay politika zay ny tena naresy lahatra ana aloha tena hoe niditra lalindalina atao anatin'le politika ary ny fantsapako ny zavatra misy teto amin'ny firenena izy io natany amin'ny propagande raha dia efa niteny hoe nisy biografia zay nataoko tany niteny hoe tsy tao an-tsaiko mihitsy ny hanao politika izany fa rehefa tena nandinika ny zava-nisy dia fantatro fanoavin'ny firenena miankina amiko ary miankina aminao zay mijery io tsy maintsy mandray an-tanana ny firenena tsika fa tsy afaka hitaza-potsiny ary zay ny tena natonga niditra lalindalina kokoa ny expérience nananako tao anatin'ireny fifidianana be ny tanan'ireny ny fahitako ny zava-misy rehetra tao anatin'ireny mbola nampirisika ana iroso lalindalina kokoa ary ny fitokisana moa napetraky ny atoko tamiko ny andraikitra maha-secrétaire général ny atoko ana raisiko ampitiavana le izy iny ary nandeha ny fifidianana be ny tanàna teo tsy elakory ny efa 7 ny volana novambra 2024 anisan'ny candidat favori ianao ny faninana tamin'ny candidat zay nitoanana zao fitondrana zao namoaka ny tribunal administratif tsy lany ianao ary ankehitriny mba tiako raisina hoe ohatrotsy ny ahoany zany hoe tsy lany tamin'ny fifidianana zany manaiky resy ve Andriamatoa Rina Andriamasinoro androantsika amin'ny resaka febroary 24 nivoaka tokoa aloha zany nivoaka mpifidianana tao amin'ny tribunal administratif tiako aloha ny mampatsiahy antsika ny zavatra tena nisy marina tao anatin'ireny fifidianana ireny rehefa mivoaka ny voaka mpifidianana vonjy-maika teny amin'ny senia zay nametraka fitoriana teny amin'ny tribunal administratif rehefa nametraka fitoriana teny amin'ny tribunal administratif zay nareo mpanao gazety mino fa naharaka tsara ny tantara teny nitondra fitoriana anankitelo mazava zay teny ary ndray tao anatin'izay dia hoe tsy ara-dalàna mihitsy ny fifidianana satria nikitihana ny lisy-pifidianana ary zay nitondra pirofo nikitihana n'io lisy-pifidianana io ary io tena nikitihana tsy samyjoro zany io ka milaza fa tsy nikitihana io ary raha nikitihana io le fototry le fifidianana mihitsy zany no voakitika ary tokony ho averina ny fifidianana nanao fitoriana mazava tsara zay hoe tsy mety le izy reny moa ny valiny navoaka ny tribunal administratif zany hoe lany ihany le candidat mpanjakana ka moramanga nefany tsisy fitoriana tsisy ninina nandresy ny antoko tim tao amin'ny résultat ny seni tsisy réserve tsisy ninina tsisy fitoriana fa nanao autosaisine ny tribunal administratif dia verina ny fifidianana zay zany zo ny fitsarana misy eto amintsika aloha miteny ianao hoe manaiky resy ve manaiky resy ve ianao mihitsy ao anatin'le izy ianao zay candidat za candidat tamin'ireny fotoan'ireny tondra ny olona hoe itsika tsy anaiky an'io hatramin'ny farany fa zany tsy hoe mbola zange tsy hoe manaiky resy mbola nampiakatra ny fitoriana zay hatramin'izao fa tsy manaiky hoe resy ao anatin'ny ny antony mantsy ohatrany nangingina ianao anisan'ny nafana fony tarika an'le vahoaka ary nitondra olona teny amin'ny lapan'ny fitsarana anosinareo ka tsy hoadinitsiko zany Andriamatoa secrétaire généraly nataonareo fitaovana le olona fa hoe iady hatramin'ny farantsika febroary tsika zao ohatrany nangininareo dia gaga ny mpanara-baovao hoe to ohatrany tsy niteny tsony to ohatrany tsy niresaka tsony zay no manapirofo fa resy lava marina very zareo tim reto sa manakory Andriamatoa secrétaire général ny tim aloha tsy resy lava zany tim tena hoe ninina no resena atreto aloha fa ny tim tsy resy lava ahitsiko kely zay fiteninao zay nitondra olona tokoa zahay anatitra ka dio tsara fa zanaka eny amin'ny tribunal administratif iny anatitra pirofo no alehako eny dia reny ny zavatra nisy teny zary tena gaga mihitsy hoe za anatitra pirofo ve ny mobilizena nyreto tafika rehetrarehetra reto ka satria nareo ny antso vahoaka dia mety misy vototohana ny andavanandrom-piainan'ny olona raha ny fanazavan'ny préfet zay tena nanara-dalàna tsara mihitsy ary zay ny antoko tim tena antoko manara-dalàna mihitsy tsy hoe nangina akory Rina Andriamasinoro araka ny teneniko teo hoe nametraka ny
fitoriana eny amin'ny conseil d'état. Ny zavatra rehetrarehetra zany misy stratégie daholo nitondrana azy. Tsy hoe rehefa migrevy ianao androany de mitarika olona de tsy maintsy inona ataonao hatramin'ny farany. Ary zay ny teneniko an'ny mpanaradia foana tamin'ireny za mbola tsy manaiky resy zany, mbola veriko izay androany. Ary niteneniko tamin'ireny fotsiny hoe samy isika manaraka tsara fotsiny ny vaovao toromarika izay omenantsika. Raha zao ny zavatra hitranga tsika tsy mahafantatra mametrakitsika ny atao hoe fitsarana zany maleo teny zany anapa-kevitra satria nanao recours nareo zany anapa-kevitra ary ny conseil d'état ary anambara ny fomba ofisialy fa mbola tsy lany ianao fa ny candidat izay efa be ny tanàna amin'izao tiatsika na tsy tiatsika dia efa be ny tanàna aloha izy anamafy zany ny didy izay navoaka ny tribunal administratif ny conseil d'état dia mbola tsy lany any ianao anao ahoana ny réaction nareo inona ny zavatra ho ataonareo amin'izay dia manaraha ianao vaovao fa amin'izay ho teneniko anao hoe ahoana indray no ataontsika manoloana an'izay raha zay ny tena zavatra mitranga hitarika olona an-dalambe ve Rian'Andriamasinoro ohatra na anohatra n'izay zavatra izay satria zay zany aloha ny recours farany ahafahana manapa-kevitra amina fifidianana be ny tanàna salamtona araka ny teneniko teo hoe ny stratégie miova araka ny contexte misy arakaraka ny zava-misy eo zany nitondrano ny tolona zay mety ho atao ka amin'izay fotoan'izay rehefa mivoaka indray izay didy zay hitatsika eo ny anohizana ny tolona. Ianao ve Andriamatoa secrétaire général Rian'Andriamasinoro zay candidat be ny tanàna teto Antananarivo tsy mahatsiaro tena ve ianao nataon'ny filohan'ny antokotiko Madagasikara Marc Ravalomanana sy ramatoa vadiny ho fitaovana ihany na ihany koa mety karazana andeha ataontsika hoe victime ihany koa tamin'ireny fifidianana ireny satria nampome sy nagagany maro ny candidat tsy manao recours mampiakatra ny vadiny filoha zay be ny tanàna teo aloha ramatoa Lalo Valomanana manao passation etsy amin'ny lapan'ny tanàna nareo aty nefa mampiakatra contradictoire matoa nefa nanaiky nanao passation ramatoa Lalo Valomanana dia resy lahatra fa lany ho be ny tanàna zany olona nanaovany passation io ka omena ny fahefana mahabe ny tanàna anazy tompoka tsy mahatsiaro tena ho victime za aloha tsy hoe mahatsiaro tena victime ary za tsy mahatsiaro hoe voafitaka mihitsy zay tena isoroko atsain'ny olona maro zay tsy hoe natao fitaovana ho candidat be ny tanàna nazoto dia nazoto atao amin'ireny fotoan'ireny no candidat n'Antananarivo renivohitra ary tena nataoko tampitiavana le izy miteny ianao hoe nanao passation nefa zay ry mitolona le izy mantsy zavatra roa samy hafa ndray zany i maira mihitsy no tsy za lehibe ny tanàna fa misy maira teo be ny tanàna tapitra ny mandahany nisy didina voakan'ny tribunal dia milaza fa tokony apetraka amin'izay le maira vaovao raha zay zany amin'ny tany sy ny firenena amin'ny lalàna misy eto amintsika aloha dia zay ny tena tsy maintsy arahana tsy maintsy manao passation izy 15 jours après an'iny proclamation officielle iny ary zay ny anton'iny raha ohatra ka tsy nanao an'izay passation zay izy le maira mihitsy le teo atoerana zany hoe Lalo Valomanana no enjehana satria retsy tsy maintsy andeha hiditra ao izy anao PV de carence izy dia zay zavatra rehetrarehetra tia ny lazainao dia lazainy daholo iny tsy ho voasakanao mihitsy izy tsy tsofoka ao ninona zavatra niseho teo logika izy tsy maintsy hanao passation satria amin'ny mahamaira anazy na ny toerana misy anazy dia tsy maintsy nataony zay fa zay fihetsika izay akory tsy midika hoe famadihana ny tolona zay ny teneniko anao hoe rehefa manao zavatra atao ampahendrena sy ampisainana tsara ny zavatra atao mba tsy isian'ny olana ny arinany efa ny fanarany ny antoko zany hoe andao manao passation ianao ramatoa Lalo Valomanana zay be ny tanàna teo aloha tao anatin'izany rehetrarehetra zany ny antony mantsy raha ohatra zany io ka moka indray ny conseil d'état hoe eny ary fa tsy lany indray ny candidat nainandray atsitoaina dia inona indray zany ny zavatra hitranga ny antony manko mampatonga ny mpanara-baovao mametraka dia hoe matoa nanao passation dia manaiky resy zany ary manaiky falany be ny tanàna le matoa nainandray atsitoaina izy ho amin'ny maira amin'ny mahamaira anazy azonao tiako tenenina izy zany tapitra ny mandahany teo tsisy ifandraisany mihitsy hoe manaiky resy na tsy manaiky resy ny tim za za le candidat anjarako mihitsy zany no mitaky ny fahamarinana ny fifidianana iny hatramin'ny farany fa izy tsy afaka tereko mihitsy hoe tsy mahazo manao passation ianao satria za mbola mitolona
zay no mahasamy hafa anazy ary ny tolona zay ataoko a tsy miankina aminazy mihitsy izy raha tsy hanao passation teneniko anao teo ny vokany a anao PV de carence ny andaniny a ny ankilany a de izy am'izay ny responsable ny zavatra rehetrarehetra sy zay zavatra mety ho aseho an'ny ankilany eo rehefa avy eo na zavatra misy na zavatra tsy nisy fa tsy midika mihitsy akory hoe faharesen'ny antoko hoe manaiky resy ny antoko matona anao passation mahery raha nanaiky resy ny antoko tsy nampiakatra ny raha ratsony zahay iny ary le matorina Andriamasinoro ny sedra fifidianana ianao zany natao hoe fitsaram-bahoaka amina tany demokratika mbola mazoto fe ianao ilasaka ho candidat be ny tanàna raha ndeha ataontsika hoe hamoaka ny conseil d'état fa tsy lany ianao a dia matoy ianao nanaiky ho secrétaire général ny antoko team mety tsy anao candidat tsony ve ianao sa ohatrohatrany ahoana ny mety ho afy politika an'izany hoe rina Andriamasinoro zany amina seritry ny fifidianana zany ny amo izy ty tolona efa natomboka ary ny any tolona tsy mijanona tsony zay ny sorako an'ny filoha Marc Ravalomanana tamin'ny safidy ary ny sorako koa ny antoko team nametraka na ny fitokisana ho secrétaire général ny antoko androany ny cérémonie iny a ary ny teneniko tao anatin'izay zany hoe misaotra ny filohan'ny antoko a satria amin'ny maha secrétaire général ny antoko ana sehatra ray le izy angeza be ahafahako miditra lalindalina kokoa amin'ny resaka politika hitondra ny anjara biriky eto amin'ny firenena ary ahafahana ihany koa manomby tolona zay efa natao miteny ianao hoe ny fitsaran'ny vahoaka ny fifidianana teo za raha nga miny fa za lany teto tsy possible za tsy lany teto fa zay le izy ninina no resena fotsiny atao anatin'ireny fotoan'ireny ary zay ny adivako hatramin'ny farany ao anatin'le izy profane ny zavatra anisany maninona ny enany taux de participation ny olona efa hita foana zany a io resaka tsy fahamatorana ao anaty fifidianana io ary zay ny lesoka lehibe teo na ny olona rehefa manomboka leo fifidianana satria ny sasany tonga de efa miteny foana hoe ninina ataonareo a zay lany foana tsy maintsy zay lany eo ary raha jerentsika ny sary rehetrarehetra tao anatin'ireny pré-campagne sy ny campagne reny na faradoboka ampitaony ny sary nisy anaisy ny candidat zay lany am'izao raha afaka ampitahiny fa tsy afahantsika mitsara ny any anaty vata mangarahara nge zany de bato secrétaire général ny gasikara fa raha hijery spectacle ny olona de tonga sy tsy nanao na tsy spectacle fantatro zany fa ny any anatytsika tsy mahita an'izay any zany zay tsy nanao spectacle hoe andeha aka artiste be deaibe na ohatr'izao zay ny tena nidina ifotony nandeha tena tambary rehetrarehetra fa lina ny olona manaraka ary ny olona teneniko anao fa manaraka anazy de mivory amin'ny toerana iray zay manao kabary tsisy vola azaraina eo tsisy nininina fa mihaino le olona resy lahatra amiko zany matoa ny olona vory ohatr'ireny a manaraka na amin'ireny masoandro be reny a olona andeha hifidy reny fa tsy olona hipetraka any an-trano iny ary fantaniko teo moa hoe mety mbola mazoto candidat avy ianao sa tsy amina fifidianana be ny tanàna manaraka eo zany raha ohatra hoe tsy ho lantsony ianao fa mety ho fantaninina mafonja mialatsiny raha intsy eto mety ho azo eritseretana ho candidat ny atoko tiako Madagasikara ho filohan'ny candidat filoham-pirenena ihany koa ve zany Rina Andriamasinoro zany satria ny filoha Ravalomanana efa nilaza ihany fa somary hanomboka akaina ary hamoaka relève androany eto amin'ny invité du jour ianao mety ho candidat filoham-pirenena ihany koa ve ianao amin'ny 13 sy 14 tompoko ya ianao manontany hoe mety mazoto ve zany irotsaka anao candidat foana na be ny tanàna io na inona zavatra misy za ny teneninao teo aloha ary zay mihitsy a za tsy mpanao politika tena teknisiana fa ny fahitako ny zava-misy a ny tena natonga na nirotsaka ao anatin'ny sehatra ny politika matoa zany nanaiky ny ho secrétaire général ny atoko zany hoe efa tena engagé zany a zany zao tsy afaka miverina itsony ka raha misy proposition ny atoko ho arotsaka candidat zao na arotsaka candidat zao a de vononany am'izany a mitenena hoe mety ho candidat ve za amin'ny 2023 mbola tsy hany aloha zao ny resakitsika mbola tsisy resaka dinika an'izany mihitsy fa ny atoko team zany aloha am'izao a tena miezaka mihitsy anao zay tena ampatanjaka ny atoko a hiatrehana no avy rehetra efa miresaka antoko zay ihany ianao dia irosotsika ny antoko tiako Madagasikara nandeha aloha ny fifidianana filoham-pirenena resy ny candidat natolotrareo mandeha ny fifidianana solomavim-bahoaka
asa to 9 no somavim-bahoaka azonareo eny fividianana kominaly hitatsika fa vitsivitsy ihany ny tena azonareo amina haute plateau ary ny tena nahitana an'izay tsy araka ny nantenaina azy ary zany hoe Antananarivo zany antoko tiako Madagasikara zany fa tsy nany ihany koa nareo ity antoko tiako Madagasikara ity ataon'olona raborabo mihitsy ny resa lava mbola azo heverina ve fa itoy zany eriny zany antoko tiako Madagasikara zany tony teo aloha satria efa tsy eo amin'ny fitondrana intsony zany nareo am'izao fotoana izao. Tena ianao hoe antoko resa lava ny antoko tiako Madagasikara. Za aloha tsy manaiky an'izany. Ary iza ny antoko nandresiny tiako Madagasikara ary antoko iza. Mbola tsisy antoko ray zany nandresiny tiako Madagasikara. Plateforme aloha zany. Fa plateforme ary zay anaovana angaredina foana ny antoko tiako Madagasikara. Mandeha filoham-pirenena, mandeha ny mampara, ao daholo. Mandeha ny resaka solombavambahoaka, mandeha tsangana vetivety eo ny IRD. Ao daholo ny antoko politika rehetrarehetra. Mandeha ny fifidianana be ny tanàna, tsangana vetivety eo indray ny IRK. Ao daholo indray ny antoko rehetra. Atao inona? Entina hiadivana ny antoko tim. Ary ny tim ihany ny atao orana ao amin'ireny rehetra ireny. Fa za miteny anao fa raha mbola nadio ary ny fifidianana natambatra daholo ary tsy naharesin'ny tim zany. Te venao fa mbola crédible zany antoko tiako Madagasikara zany. Eto Madagasikara mihitsy fa tsy Antananarivo zany mbola crédible ary vao androany zay nampiantso ny manana andraikitra rehetra eo amin'ny tim. Zany hoe mbola ny feranay ary hatreo amin'ny 10 tim ny miakatra ny natsona anakaty com tim zany hoe ny amin'ny commune tim. Nivory zay to androany tao amin'ny Andibepasy fa feno ipiko Andibepasy io rafitra manerana ny nosy mihitsy natsona tao afahana manao an'izay fanombohana ihany amin'izay ireo dynamisation zay. Tiako tenenina anao dia mbola manana olona ny antoko tim ary zay teneniko zay hoe tsisy antoko ka hoe nitsangana antoko anankiray niady tamin'ny antoko tim ka naresy ny antoko tim fa mitambatambatra ny antoko zay tsy hainao na irava ny plateforme zay tsy hainao na orava io raha pitso na orava raha afaka pitso fa zay ny mahatonga anay miomana teny zao amin'ny hoavy rehetra ho an'ny antoko. Ka za mbola misamy teny aminao fa mbola matanjaka ny antoko tim mbola manana olona ary raha tsy laza fotsiny fa niteny anao teo mbola manana olom-boafidy zay na parlementaire io na ny commune na de reny ary ny zavatra nisy tao anaty fifidianana teneniko anao teo hoe za victime zao teo Antananarivo renivohitra Moramanga zao hitatsika io reny ny zavatra nisy fa mbola manana olom-boafidy foana zay nidiky zany fa mbola tian'ny olona ny antoko tim. Miresaka ny androantsika etsika zay nataonareo mandeha aloha ny resaka any fa toa ohatrany hoe netohana ny fiara nalaina tany amin'ny toerana zay misy anazy tany tsy tena volonté fa toa hoe mena vola ihany koa izy ireo etohana hébergement sy sakafo marina ve zany le mato secrétaire général ny antoko zay aloha dia tena mahandaitra eto amintsika mihitsy io resaka tsao io fa za secrétaire général ny antoko tena miteny anao fa ampitiavana daholo na tongavan'ny olona teo vao miteny an'io fotsiny zay hoe oreo dynamise antsika ny antoko tim dia efa niantso daholo amin'ny base rehetrarehetra zany ny andrasana hatry ny ela ozy ny olona rehetrarehetra. Nisy olona Vantuliary 270 nisany olona avy any Fianaratsoa 70 ny afantarako an'izany rehetrarehetra zany satria sur invitation daholo io manana invitation vao tonga ao mipetraka daholo ny rafitra rehetrarehetra nafahana ny zaran'izay invitation zay fa tsisy netohan'ireo olona ireo na ariary ary na mifrenekaran'ireo taty ary tena reo mijoro vavolombelona mihitsy nefa fa tena ratsy ny lalana tany aminay nanao transportement intelo zay vao tonga taty fa ny fitiavan'ny antoko tim ary za mihino fa tsy resaka hoe fitiavan'ny antoko tim irery fotsiny fa ny fahatsapany ny zava-misy eto amin'ny firenena ny maharary anazy mety ahitany famonjena ary indrindrindrina fiveloman'ny antoko tim zay ny tena antony natongavan'ireo olona ireo. Eny ary redynamisation zay no loha hevitra no entinareo zany hoe andeha hifotanareo manomboka hatreto andao hofantarina amin'ny fandarana l'invité du jour inona zany no tianareo atongavana na inona ny tanjona ao anatin'izao hoe redynamisation ny antoko tiako Madagasikara zao anao ahoana no mety ho fitsinjarana amin'ny asa anao ahoana no mety ho avy ny antoko tiako Madagasikara ao anatin'izay redynamisation zay andriamato secrétaire général. Ny rafitra misy eo amin'ny antoko tim aloha zany ny tim efa manana ny rafitra dia ny androany natao androany dia fanombohana ihany fiantsoana ny olona rehetrarehetra zay tompona andraikitra
niferana teo amin'ny commune Tim niakatra taty ny vory nanaovana amin'ny présentation hoe reto misy ekipa andeha hidina any aminareo any mety betsaka manaraka an'izao fandaharan'izao mety Tim manararotra ihany mitondra fanazavana ao anatin'le izy ny zavatra tena ho atao zany tena andeha hidina ifotony mihitsy zay eny amin'ny bazy eny amin'ny fokotany ny rafitra misy eo amin'ny Tim dia manana olona ny Tim eny anivon'ny fokotany io ny atao hoe Fokotim manana olona eny amin'ny district misy rafitra eny zay ny atao hoe Distim misy olona ihany koa eny amin'ny commune dia zay ny atao hoe Comtim ary misy eny amin'ny faritra na eny amin'ny région dia zay ny atao hoe Regtim ny zavatra tena ho atao zany dia tena fanavaozana ifotony an'io rafitra io famoazana foazana mihitsy le rafitra foazana ny olona ao mba amerina indray ny tanjaky ny antoko mety somary nangingina teo mety nisy lesoka mety nisy fisarasarahana kely teo fa zay no atao hoe aloha avondrona ny hery amerenana indray ny tanjaky ny antoko ka eto zany zay dia efa milaza atsika Tim eny amin'ny fokotany amin'ny faritra maneraka ny Madagasikara mihitsy faritra 2020 fa ho avy eny zahay le ekipa ny présenté nandroany tsy maintsy tonga eny aminareo eny zay hitsidika saina avao ny rafitra rehetrarehetra ary vozintsika daholo na ny karatra io na ny lista ahafahantsika tena hoe manana bazy mavitrika tsara zay ny tena zatra atao anatin'le izy nandeha nyresaka fa iresaka raharam-pirenena kely tsika avy eo raha Sirakao nyvato secrétaire général fa hoe nahita ny ASVM manetsiketsika tetsy amin'ny Carleton ny antoko tiako Madagasikara dia io koa fa tataitra koa dia mba nanao koa izy tetsy amin'ny Ondi bypass ny azonao avaly amin'izany tompoko tsy dia mitombona kosa aloha zay Gasikara inona ny antony mahatonga zay tsy mitombona ny ASVM nge teo tamin'ny latsinainy izy teo raha tsy diso ny LRP ary zany nanatrika ny ASVM ary raha olona eran'ny 22 région zany nafaranao aty Antananarivo tsy possible hoe amin'ny alatsinainy zany vao homaninao le izy fa zavatra efa nomanina efa ela ny anay ary efa nisy communication efa ela kosa io zay vao nandeha io zavatra io fa tsy hoe nahita ny ASVM akory dia nanao fa mba fotoana ny fanakaiky fotsiny le izy tsetratsetsatsiaritra kely iny amin'ny ankapobeny ny antoko tiako Madagasikara mbola mieritreritra ihany koa ve ataontsika hoe iomana amina fifidianana manaraka azo iverina mety ho avy ny fifidianana loholon'ny Madagasikara mety hanana candidat avy ianareo amin'izany ny antoko tiako Madagasikara dia miomana amin'ny hoavin'ny antoko rehetra tsisy antoko zany hijoro ka hoe tsy manana olona ny fananana olona no antoko ny antoko ary zay ny anaovanay tena hoe recensement sy fanentanana ny olona zay mbola hiditra ao anaty antoko resy lahatra ny foto-kevitra hijoroan'ny antoko matoa ny antoko anankiray mijoro dia tsy maintsy akafahefana zay ny tanjona tsisy olona andeha andany andro za tsy dia zara zany antaninao tsy andany andro zany andeha anao secrétaire général le antoko dia avy eo ny antoko tsy azo fahefana akory matoa miditra ny zavatra ohatr'izay dia zay ny tanjona tsy maintsy aka ny fahefana mba ahafahana mitondra fampandrosoana ho an'ny firenena sy ny vahoaka tsy hoe andeha hitady seza fa ianao manana ny hevitrao ary ianao manana ny foto-kevitra hijoroanao manana ny vahaolana hoentinao ianao dia tsy maintsy ataonao zay fomba ahafahanao mahazo ny fitondrana mba ahafahanao manatanteraka ny programme nasanao ho an'ny vahoaka zay samy manana ny hevitra hijoroany daholo ny antoko rehetra ary zay daholo ny tanjona mba ahafahana manatanteraka an'izay ka ninona fifidianana misy eo zay manana rafitra mipetraka tsara ary zay ny amelomanay mibazy rehetrarehetra ny antoko Tim mihitsy ialana n'izay mety lesoka teo na zavatra nisy teo ka mety na tonga ny sasany mety afaka nanararoatra dia zay no mahatonga anay mirahina zao hoe aloha tena foazina ho amafisina ary tena atao zay farak'izay atanjaka ny Tim dia vonona ny fifidianana rehetra zay mety isy eo eny ary tompoko iroso ao anatin'ny adihevitra momba ny raharam-pirenentsika ny raharan'ny tanàna Antananarivo ihany koa tsy hoditsika tsita satria ianao dia efa nitantana ny ataontsika hoe arabola teo anivon'ny commune fon'ny Ramatola Laura Valomanana ny tantana an'izany tanàna Antananarivo zany raha sitraka nisy gazety mpiseho isan'andro namoaka tamina lohateny lehibe mihitsy ny fanodikodonam-bola zay nataonareo tao amin'ny commune tao amina miliara mihitsy izay jereko ihany moa zany le izy le sorabola manao ahoana no azonao avaly an'izany satria rehefa niala teo amin'ny fitantanana ny tanàna nareo dia tena banga
ny kitapom-bola ary vola be ny itokodina tao raha izay ny faharoa ihany koa dia tena maro ny tsikera zay azonareo tamin'io resaka tsena n'Antananarivo zay tena nanaovanareo ampimamba nanaovanareo ataontsika hoe bizina satria dia misy anarana mpanolontsaina voatontonona ihany koa amin'izany hoe nanao kolikoly amin'ireny fananganana trano fivarotana maro samihafa ireny ny azonao avaly tompoka. Le gazety moa za tsy dia tena nahita le gazety mivoaka isan'andro tsy fantatra hoe voatonona tao ve ny anarako sa tsy fa araka fotsiny le vaovao zany hoe voatonona anao satria anao no mpiandraiky tsarabola tadidiko araka fotsiny hoe 3 milliards izy raha tsy diso 3 milliards d'ariary zay le vola very tao dia nanao démenti tamin'izay za moa tsy nanenjika an'le gazety ary tsy nanenjika an'le mpanao Facebook satria fantatra any hoe mety suite ny velisy satria sao dia fandaninandro fotsiny ny zavatra ho ataoko dia tsy nanao an'izay fa miteny anao fotsiny raha tafiditra tao anatin'izay tsy hitanao tafapetraka teto zany raha tena nisy zany zavatra zany ny zavatra nisy tao anatin'iny aoka aleoko fantatritsika mpijery ny anjaran'ny dafy zany zay nitoerana nraisiko tao anatin'ireny fotoan'ireny ordonnateur secondaire ny maire moa ny ordonnateur principal fa ny délégué taminany pouvoir zany dia zay ma ordonnateur secondaire ana dia misy any trésorier municipal ny anjaran'ny maire zany sy ny dafy miordonner dépense zany hoe zavatra anaovana ordonnancement zany zavatra ao anaty budget ary efa mandalo ny visa rehetrarehetra zany visa ny contrôle financier sy ny rehetrarehetra ny trésorier tsy afaka mamoaka ny vola iny raha tsy mandalo an'izay visa rehetrarehetra zay ary ny ordonnateur tsy afaka manery ny trésorier mihitsy satria ny trésorier municipal tsy hoe mpiasan'ny commune urbaine Antananarivo renivohitra mpiasan'ny fanjakana foibe zany mpiasan'ny finance ny ministère ny manendry an'izany andeha hiasa ao comptable izy fa tsy ny maire akory zany hoe tsisy kitranotrano azonao atao zany ny zavatra nisy teo vola ao amin'ny kitapom-bola ny trésor ny very ny ao amin'ny commune tsisy hoe fitehirizam-bola ka hoe amin'ny lampantanana volana priminao dia very tao fa misy ny rafitra ny régisseur rehetrarehetra olona manao fianianana daholo zany ny manaritra ny volany amin'ny trésor dia vola io zany ny ao amin'ny trésor no very ary io tsy hoe ny ben'ny tanàna amin'izao ny tonga dia nahita hoe oay tsisy vola ato fa contrôle systématique nataony mpiasan'ny finance ny natratrarana an'ilay zavatra nisy tao ny zavatra nisy teo dia tsy mitovy zany ny sorabola zany hoe ny sorabola tokony mbola misy 3 milliards nefa rehefa tena jerenao amikesy tsisy vola tao zay ny zavatra nisy zay ny trésorier irery ny tena mahalala an'izay za tsy afaka andeha isafa tsy afaka manao contrôle anazy hoe mbola ato ve le 3 milliards sa tsy ato ny préfet ny manao an'izany tsy olo tena mpanjakana préfecture de police izy ny afaka manao an'izay akoatra an'izay manipolany amin'ny trésor zany nareo fa tsy anareo ny tompona andraikitra an'izay satria na tianao na tsy tianao tsy hita nge le vola lasa iza zany le vola iza zany nampiasa anazy raha toa ka mijery ianao any anatin'ny fisy tsy voasoratra ao hoe nandany vola zao tsika ka lany le 3 milliards fa tokony mbola ao anaty kesy jerena ankesy nefa vida iza zany ny tompona andraikitra ao anatin'izany Andriamato secrétaire général zay dafy tamin'izany fotoana zany tsisy idirany dafy ho le izy azony gasikara satria ny dafy zany mahalala fotsiny hoe ohatriny na nitoebolany commune 3 milliards dia mionona zany ny commune hoe 3 milliards zay kosa aloha tao mbola tsisy mihitsy ka hoe taony 3 milliards dia miordonner dépense zay dia hoe tsisy vola ao amin'ny kesy tsisy an'izay fa ninona zavatra PNA eo dia misy foana satria sorabola ao le tonga any amin'ny ordonnateur zany milaza hoe zao ny vola ny commune ohatranao any amin'ny banque ianao zao mety manana compte bancaire ianao dia rehefa mijery solde ianao dia tsy fantatro ny volanao any mety ohatra hoe manana 4 milliards gasikara zay misoratra any fa ianao nge tsy makany amin'ny banque tena hoe avoay hoe le volako isaiko fa ianao mahafantatra fotsiny hoe manana 4 milliards dia manana matoky ianao fa rehefa misy zatra ataonao dia misy vola ao ary zay ny ataon'ny commune za mihiny fa io maire io tsy mahafantatra koa hoe tsy tao le vola fa zay ny ataoko hoe sarahanao le izy ny ari amin'ny maire zany tsy mahalala an'izany zavatra misy any amin'ny trésor zany fa ny any efa contrôle systématique an'ny trésor mampiasa ny finance an'le trésorier zay no nijereny tany rehefa nysorabola 3 milliards rehefa nijery verifena atao amin'ny kesy tsisy le izy tsy fantatry ny maire akory zany satria izy aty mahalala hoe
ao amin'ny commune tsy very le vola satria ao ny sorabola fa ny tena liquidité tany amin'ny trésor anie ny very zay ianary mahakasika an'ilay tsena sy ny bizina sy ny zavatra nataonareo niaraka tamin'ny mpanolotsaina municipalnareo ny azonao avaly a satria zany ihany koa anisan'ny fanambarana zay ataon'ny mpandimby anareo am'izao fotoana zao a fa de tena gaboraraka tanteraka tena kolokolo tanteraka ny resaka tsena sy reto pavion sy trano via na gerita tsy haiko zay etsonareo anazy box mialatsy indrindra andrimato secrétaire général resaka hoe bizina ianao resaka box sy zavatra ohatran'izay a io aloha zany ny olona rehetra samy manana ny interprétation any ary za moa sy tena hoe tompona andraikitra amin'ny resaka urbanisme atao fa ny ana resaka vola fa mitondra miezaka fotsiny mitondra fanazavana fa ny olona samy manana interprétation rehefa misy zatra atao de io resaka hoe bizina io foana ary ny olona afaka miteny foana hoe nazahoana an'izao taoty fa efa misy mpitatana vaovao de tanina mihitsy izy amoakany tena zava-nisy marina atao raha ohatra hoe tena nisy zay bizina zay a zoany zany miteny an'izany a ary zoany ny tena manatratra an'le olona aloha zay olona tena nanao tsy nety ny zaka ny vokany zavatra nataony fa ny mampanahelo any hoe ninninona zavatra ataonao zany tsy mety foana hitanao mpivarotra moron-dalana etseroa miezaka ianao mba mametraka n'le izy hoe ataontsika misisiny ohatran'izao asina box etya tsy mety le izy avelanao am'izao le izy tsy mety ihany koa de zay zany no tiako tenenanao hoe solution zany reny nieritreretan'ny mpitantana tamin'izany fotoana zany ny olony tao amin'ny direction urbanisme hoe zao solution provisoire aloha ary reny à titre précaire irrévocable afaka isorinao reny androany de isorina tsisy mihitsy reny zany hoe manome préavis anao heritaona nanina tsy lasan'le olona le tany fa zay le izy a zay ny décision hoe apetraka eto anao aloha androany solution provisoire fa rehefa eo anao isorina eo zay daholo tamin'ireny fahafantarako anazy ny resaka hoe bizina sy tsy bizina atao anatin'le izy a anjaran'zay olona nanao an'izany ray aloha ny mety afaka maly a de aloha ny anao investigation ny mpitatana am'izao de hita eo ny fahamarinana mato secrétaire général toko ty manaraka ny linina ny parti anareo ve ireo mpanolotsaina ny tanàna zay lany tamin'ny anaranareo a misy 5 am'izao fotoana zao mazava ho azy lany tamin'ny anaran'ny atongo tim reo ary ny atoko ty manana rafitra tsara mihitsy a misy ny discipline de parti a zay décision parti foana no arahan'ireo de atram'izao tsika miteny zao aloha de mbola mahita nareo manaraka tsara atrareo manaraka tsara ka enary akoatran'izay mane tiako tenenanao gasikara ny timane tsy hoe mpanohatra be fahatany ka hoe ninninona zavatra atao hoe de ndeha hanohatra foana fa ny fampiresaka tsara zao ny décision raisina de zay ny tanterahana enary akoatran'izay resaka raharam-pirenena kely tsika raha siraka ao andriamato secrétaire général satria efa secrétaire any antoko ianao zao a fa tsy eto anivon'ny commune ntsony no ifampiresantsika amin'ny akabeany a miasakasaka ny raharam-pirenena vao tamin'ny latsinainy io zao ny antoko hery vaovao any Madagasikara na ny ASVM nanao karazana valandresaka na adihevitra namoaka memorandum mihitsy moa izy ireo ny amin'ny hoe tanitandalana ny fahitany an'izao fitondrany zao a manao ahoana mba réaction nareo a ny fahitanareo an'ireny a fanoikevitra navoaka ny ASVM reny ny zavatra navoaka ny ASVM aloha za aloha nanatrika atao nanao memorandum mihitsy zareo makasika ny tanitandalana hoy zany mitebika enina teo ny tena navoatra andrareo moa zany navoaka ny teo daholo zany a définition ny hoe ahoana moa ny tanitandalana navoaka ny teo ny tsy fanaran-dalana rehetrarehetra nisy tamin'ity fitondrany ity zay ny zavatra nisy tao fomba fijery a le izy tsy mamorona akory ny ASVM raha nanao an'le izy fa ny zavatra misy marina no nyteneniny satria napetrany tao daholo ny pirofo rehetra tao anatin'le izy a ny fomba fijeriko fotsiny de zao efa me tsara ny fiainan'ny mpanao politika zany eto Madagasikara efa misy samy teny tamin'ny voalohany ane ny atoko tia mahirery foana no ny teny ny zavatra tsy mety zao ny tsy mety amin'io zao ny tsy mety amin'io rehefa aveo mba niaraka indray tamin'ny RMDM de mbola atao anatin'ny RMDM ihany koa ny atoko tia mpanohatra zany milaza indray hoe zao ny zavatra tsy mety ataon'ny firenena de efa tsy mason'ny tia marery tsony zany zao a mahita ny tsy fetezana eto amin'ny firenena ary tsy mason'ny RMDM fa reny zao ny ASVM mahita de miteny koa izy amiko zany efa tena zava-dehibe reny a ary mato miteny ohatran'ireny ny atoko politika rehetra misy antony eo
ary tena misy zavatra tsy mety dia mila tenenina mazava ohatr'izay le izy. Misy resaka nandeha fa ny fitondrana dia nanao karazana recrutement ana cerveau olona manam-pahaizana teto amin'ny firenena. Ianao voatontonona tao anatin'izany hoe nandefa CV tany amin'ny fiadidinan'ny repoblika nitady toerana tany Andriamatorina Andriamasinoro. Androany ianao tratra eto anamarina na andiso an'izany marina ve zany tompoko? Tao anaty serasera Facebook-ny zareo aloha no tena nahitako an'le izy dia isorako an'zareo mihitsy fa mbo mifantany ihany hoe misy cerveau ny tena matoa ataon'ny zavatra ohatr'ireny fa za eto dia tena miteny mihitsy horetan'ny ren-danitra fa za tsy nametraka demande tany mihitsy. Za ve manao ny amina rehetrarehetra ty dia ahoana moa ny andeha naterako demande ihany tsy nitady fiaraha-miasa tany mihitsy anakely araka. Raha mieritreritra ihany koa ny fitondrana fa hoe Iantso Andriana Andriamasinoro amina toerana anankiray eto amin'ny firenena ametraka anao amina toerana anankiray anaiky ve anao sa andahy raha sitraka ao mba hoeny satsia fotsiny valiteninao? Za tsy anao ka. Ina ry tompoko, mandeha be ny ady-hevitra amin'izao mahakasika an'ireo hetsika izay ataon'ny fitondrana na foto-drafitrasa ataon'ny fiadidinan'ny repoblika ireny ataontsika hoe projet présidentiel moa eo zany misy ny Tanamasoandro zay tetsy Ambohitrimanjaka miteraka ady-hevitra be ihany koa ny mpangana mafy anareo antokotiko Madagasikara hoe nareo ny tao ambadiky ny reny mponina zay netsika reny nampandrisika ny olona satria hoe mpanohatra dia zara ary nahita olona nietsika dia tonga indray ry mpanao politika fa mijapy train ho ny fitenin'ny tanora anazy marina ve zany tompoko? Zay tsy mijapy train zany. Ny antokotiko Madagasikara fotsiny ny joro-mpanohatra ary manohatra ny zavatra tsy mety rehetra ataon'ny mpitondra. Rehefa misy zavatra hita tsy aradrariny dia masaha miteny ny antoko, milaza ny tsy fehezany ary raha misy olona mitady fanampiana avy amin'ny antoko dia manampy ny antoko rehefa afaka atao le izy. Zay ny zavatra misy fa zay tsy hoe mpijapy train akory. Miteny ianao ny resaka fitantanana am-pirenena amin'ny akapobeany, toetra raha-pirenena amin'ny akapobeany mively rano isan-karazany raha zay ny tianao lazainy. Za fotsiny zany ny fomba fijeriko hatreto aloha sahirana ny mpitondra ankehitriny ary tena sahirana mafy satria inona ny antony? Pro fotsiny ane tsy mahafantatra an'izay tena zavatra prioritaire tsony zareo tena hoe zay zavatra ahafahana manao show zany zao na hitako tena ataon'ny mpitondra ohatran'ireny hoe mbola manao propagande reny mandeha kely makary amin'ny toerana anankiray amboaritsika an'izao ataotsika an'izao apetraka ny vady fototra dia eo iny aloha mandeha indray ianao amin'ny toerana ray apetraka amin'ny vady fototra dia eo iny tsika ane zao ry gasikara mba manaraha ianao vaovao ianao moa sy mihinao fa maharaka an'izany ianao fa adinitsika amin'ny firenena mahantra indrindra eto an-tany inona ny vahaolana hoentina ao anatin'izany zany ve tena hoe fanotofana n'Ambohitrimanjaka ve zao no tena maika amin'izany raha ianao mpitantana fanamboarana tanana vaovao ve ianao fa adimy amin'ny firenena mahantra indrindra eran-tany mamasina mipetraka tsara io ve dia io ve noravanao dia zany ny andanianao vola manahoana ny fiainan'ny olona amin'ny akapobeany zao ahoana ny sosialim-bahoaka ny vidim-bary ny rehetrarehetra ahoana ny eritreretinao hampatanjaka ny firenena zany ny zavatra misy fa tsy fantatry ny mpitondra zany ka raha hiteny anahy ianao hoe manahoana ny fijerinao ny toetra raha-pirenena ankehitriny za tena mahita hoe latsaka katerena ratsaka katerena ny firenena ary ny mpitondra efa manomboka difitra tsy mahita tena vahaolana tena hoe zay zavatra mety misy famatsim-bola io terrain io zao no mety nahazo famatsim-bola tamin'ny FIFA io zay mahatonga an'io mandeha misy zavatra anankiray tany mety misy famatsim-bola mandeha zay sisany zavatra mandeha fa tsisy tena hoe ato ny fomba fijeritsika tia ny objectif zao ny tanjona tratrarinao anatin'le izy fa ny zavatra rehetrarehetra hoe zay tokony fotodrafitrasa maharitra na ny zavatra rehetra tokony atao mijanona eo amin'ny vady fototra ihany. Matoa sekretera général tsy akaiky loatra ve ny fotoana nanamboany raha oharina amin'ny fotoana efa ranon'ny fimpitoana hitantanana na ny mandaa ka ahafahantsika sady mitsara n'ilay fitondrana herintaona sy roa volana zay ny lasa tia hiteny ve ianao fa tsy nahafa-po anareo izay fimpitoana hatreto aloha hitantana ny filoha Andry Rajoelina ny firenena zay? Za aloha tena tsoroko kosa aloha fa raha hatreto aloha za tsy nahita mihitsy hoe nahafa-po ny fitantanana herintaona sy roa volana zany gasikara efa havitana zavatra betsaka zany ny tena nianatra
any resaka administration ihany mba mahafantatra na de kely ary hoe ohatry ny ahoana raha manao ataontsika hoe hanao loi de finance ianao inona ny tanjonao anatin'io a aizany étape aizany procédure rehetra ny manomboka raha tianao zavatra anankiray ianao rovina ny lancena rovina ny vita le izy mba tokony kosa efa nandalo anay d'exercice anankiray iny tokony mba nisy réalisation vitanao tao tokony mba nahavita ianao nikitika na de ny social-mbahoaka ary mba nisy fetraikany tany amin'ny olona na de kely ary fa ny olona ane zao gasikara tena memantra tena mesahirana ny olona amin'ny akapobeany ka amiko raha nytaninao an'izay a raha tena nahafantatra tsara ny prioritaire sy ny zavatra tena ilain'ny firenena mitantana ankehitriny a mba efa mba nety nisy fiovana kely tsika fa tao anatin'izay herintaona ny tantanan'izay a azadiny fa mbola niembotra ny laharatsika mbola zao tsika zao vao lasa fahadimy amin'ny firenena mahantra indrindra eran-tany fa varotsika teo aloha raha sitrakao ty anontany kely any ko any mety afahitanareo any ty resaka bamangoko ty zay tena miresaka be am'izao fotoana projet any fanjakana mba hanana fahaleovan-tena arabary isika mieritreritra ny anome tany ho an'ny orinasa arabo mba amokatra vary ho jifaitsika ho sitratsika eto Madagasikara manahoana ny fahitanareo an'izany resaka bamangoky aloha zany a fijeriko anazy maninona moa no arabo no atsona ao anatin'le izy a ary le izy ny tena mahagaga de hoe tsy ampahany faina ary tsy amidy fa omena fotsiny le tany ho ampiasaina ary mivokatra eo ho an'ny malagasy ahoana moa no impossible an'izany ry gasikara ny arabo ane araka tsy mpamboly vary inona ny alehan'ny arabo aty apetrakintsika eo ny ao anatin'iny fa ny zavatra misy fotsiny a ny mpamangoky io a dia fototra fitrasa nataon'ny fanjakana tamin'ny fotoan'andro misy barage izy io zany a ary izy io a ny badiny na matsy volana natanterahana an'izay ahoana moa izy io tokony ny antom-pisiny io barage io tamin'izany fotoana zany a no entina ambilen'ny vahoaka malagasy ary mbola tokony hitarina le barage na ninona ny lasa mivadika teo a de lasa amena orinasa fotsiny nanao an'le fambolena zany ao anatin'le izy itsika zany miara miteny miara mahita hoe ahoana ny fijeritsika rehetra ao anatin'le izy fa ny fijeriko manokana fotsiny a zavatra tsy mitombona le izy 20% malagasy a mahery a ny tatsa maninona tsy ny tatsa no ifidianana fitaovana maninona tsy ny tatsa no ampinao mba hanatanteraka an'le asa firy isan-jatotsika malagasy zao tsy mitiana asa ny tatsange zao lasa miakatra ty andrenivohitra mandeha varotra moron-dalana dikan'izay zany tsisy ninona ataontsony ihany ianao tokony mahafanjakana anao tokony mamety olo-tanana ny vahoaka ao aminao ianao ary indrindraindrindra zany vary zany foto-tsakafo malagasy fa zay foana ny tena olana eto amintsika zany e tsy de tena mahita an'le tena olana tena ifotony sy tena vaolana maharitra fotrany hoe vaolana maikamaika fotsiny no ntsika tsy ampy vary manafatra vary mory tsika misy an'izao anao an'izao tsika fa le tena fototry le zavatra atao mihitsy tsy tena tsapan'ny mpitondra hoe raha tena anana fahaleovan-tena ara-tsakafo ianao a ny mponina eo aminao tatsa vatsio fitaovana ny tatsa ahafahany mamboly eny ary akoatran'izay mandeha be ny fotoanantsika mamaraparana ihany tsika ohatrany tsy de tena hita taratra loatra ny mampanohatra anareo a indrindraindrindra fa ao amin'ny anteny mera-pirenenao andrimatoa sekretera général ny antoko ianao a natoko hoe 12 ary ny asombavi-bahoaka anareo tena karazany kofehy manara-pandraitra ao amin'ny anteny mera-pirenena manao ahoana no mety irovanareo mipombanareo am'izany satria zany tsikera mamaivay zay omen'ny mpanaradian'ny tim am'izao fotoana zao hoe tena nangina le solombavibahoaka anay ao anatin'ny anteny mera-pirenena ary io ary moa dia nareo moa nangataka an'ilay toeran'ny mpanohatra to ohatrany tsy hita zay marina milaza ny fanjakana fa tokony solombavibahoaka mipetraka eo amin'ny plasiny filoha lefitry ny anteny mera-pirenena afafito io a misy député 9 nareo to tsisy mipetraka tsy hita be niany ohatra misababaka nareo amin'le fanoherana tompoko tsy misababaky zany ny atoko tim ao anatin'le fanoherana ny député tim tena solidaire tsara ary zareo kosa tena miteny ary zareo rehefa misy fotoana tokony hitenenany ny olona kosa ane tsy hoe hiteny foana i gasikara ka hoe isaka zavatra miseho kely de ndeha hiteny fa miteny zareo a
miteny foana na communiqué amin'ny vahoaka na amin'ny alalan'ny hainao manjery zany na ataontsika hoe gazety rehefa ohatra hoe antanina izy de miteny fa azadino fa neny amin'ny anteny mera-pirenena zany kosany zay tapaky ny maro anisa foana ny lany eo e ninninona zany zavatra ataonao na manana na hitabataba taky ninny ianao zay ny zavatra misy atao amintsika zay ny demokrasia zay tapaky ny maro anisa eo de zay ny tanterahan'ny rehetra ka ianao raha ohatra ianao manohatra tsy afaka hiteny zany hoe tsy ekenay io de tsy azo atao mihitsy mandany azonao atao fa ianao tsy afaka andany ianao tsy afaka anipaka zay tapaky ny be sy ny maro io ka ty andray ohatra kely mantsy asa raha tsaronao nandalo session zao zareo teo nandinika an'ilay tetibola mpanjakana biribe ihany koa ny lalàna niteraka-devitra maro samy hafa tao gaga mihitsy ny mpanala vao nga de tsy misy afa-tsy fidelina raha zara-perarery ve ny solomam-bahoaka tim no miresaka mivahoaka par rapport an'ireny ny resaka France souverain zay anisan'ny nanakianany mpanara-bavao an'ireny volavolan-dalàna ny fiantetibola mpanjakana ireny tsy hitakaratra mihitsy ny atoko tim zany nanohatra ary rano siosindresaka zay nazahoky reo recoupement vao io maraina io ary moa de hoe ny antoko tim ary no anisan'ny nandany an'ilay volavolan-dalàna fa ary zareo maro anisa indray mbola niady an-trano tao ny azonao avaly tompo mahatonga ny hoe fidèle député fidèle foana no miteny mino fa député fidèle tsy hoe nandeha nanao conférence de presse na mpiantso-mpanao gazety fa izy manana fantatritsika rehetra fa manana ny radio izy azety radio misy fandaharana ataony eo izy zany fandaharana izy mihitsy ny manao an'lay fandaharana ary zay no mahatonga anazy afaka miteny foana ao zay zavatra tiany rehetra horesahana de ao izy moa amin'ny mahatoky tim anazy mampanohatra anazy miteny ny zavatra tsy mety rehetrarehetra izy fa zay no mahatonga anazy hoe izy foana no miteny fa tsy hoe kory hoe izy rery ny atoko mpanohatra fa izy ny manana fahafahana amin'ny fotoana isan'andro anaovana an'izay fandaharana zay itenenana fa ny antoko tim rehetra rehefa manohatra de manohatra zay ny teneniko anao hoe nenay ny fanapaha-kevitra rehetrarehetra misy discipline amin'ny parti rehefa hoe zao ny position an'ny antoko amin'ny zavatra ray de manaraka an'iny ny rehetrarehetra fa tsisy hoe zao ny position natoko amin'ny zavatra anankiray nefa ny sasany lasa makare eny ary maraparana ny fandarantsika rasiraka ao fantaniko tena farany sisa ao anatin'izao raharam-pireneny zao mandeha ihany ny resaka zany atsoatso hoe ity fitondrany ity dia aritra tsy aritra iongapotsiny sy ny tariny ho anareo manokana manaiky ny tanytandalany nareo mieritreritra ave nareo fa vita hatramin'ny farany ny mandany zao fitondrany zao tsika aloha zao miara-mahita heritaona sy roa volana ozy ianao teo ny zavatra nitondrana inona ny zavatra misy ankehitriny ny enandrosa ny enembotra ny firenena aloha zay aloha zany tsika rehetra miara-mahita hoe ohatrany ahoana zay samy mamaly an'izay tsika iza ny heritreritra fa hipetraka eo amin'ny fitondrana foana ho vita ny mandasa tsy vita io zany miankina amin'ny fitondrana ao ny vahoaka foana ny fahefana rehetra eny ampelatana ny vahoaka rehefa ohatra tena tsy tandiny ny vahoaka fa mety ampitrotra ny vahoaka mety tsy todinao le manda raha ohatra kosa ny zatra ataonao mahafapo ny vahoaka de mbola mety hitoy ary ny mandahanao manaraka ka fomba fijeriko io miankina ny mpitondra foana fa hatreto aloha ny fijeritsika anazy ny embotra zao ny laharatsika aloha raha ny laharana amin'ny laharatsika amin'ny firenena eran-tany anisan'ny manitra indrindritsika ny zavatra nampanantenana rehetrarehetra tsisy tanteraka ary hatramin'izao de mbola fampanantenana foana ihany no atao fa ny vahoaka koa ny mety misy fotoana ihany ny farany andeverana n'ity hoe inona iny ary ty fampanantenana lavitra ty zao nge fa ao anaty fitondrana fa tsy propagande tsony eny ary leo ihany ny olona ny farany ya eny ary andriamato secrétaire généraly raha manana ataontsika hoe telopolo segondra afana miresaka amin'ny filoham-pirenena Andry Rajoelina ianao na hoe omena fehezanteny anankiray de inona ny zavatra mety ho teneniny rina Andriamasinoro azy tompoko zavatra teneniko anazy de tsotra hoe mbola tsy tary ianao zao raha zao ianao tena mandinika tsara indray mandeha hoe inona ny prioritaire ho an'ny vahoaka malagasy eto zay fotsiny aloha jerena zay ianao va manao zavatra hafa
Ianary tompoko mankasitraka anao Andriamato secrétaire général na tompoko tiako Madagasikara Arina Andriamasinoro nanaiko vahiny ny fandarana l'invité du jour amin'ny ity alina ity technicien moa tsy efa manome toromarika hoe fa kely ny fotoanantsika dia faranantsika ny fotoana mankasitraka anao averiky ihany fa isaoraka ianao nanaiko vahiny na dia tao anatin'ny minitra ora vitsivitsy ary no netsonanao dia tonga tety amin'ny plateau an'ny Real TV Madagasikara ianao tao anatin'izao l'invité du jour zao tompoko. Misotranao Gasikara tsisy tsiny ny feo fotsiny somary garakara ary tsy de tena nanomana ininona moa na ny time maro tsy teneninao anaty eny an-dalana hoe inona tena time fa eto avy malala direct tsika zao fa zay fotsiny le izy hoe ny zavatra rehetra tsisy zavatra afenina tsisy zavatra atahorana fa rehefa asainao amin'ny teny dia miteny amin'izay fahalalako ny zavatra rehetra tokony olasaiko tsisy isaorana misaotratsika vahoaka rehetra ihany koa manaraka ny fahita lavitra Real TV mankasitraka ary mirarosonisa tokantrano saotra indrindra tompoko araka ny fomba mazatra zay tsy hita zay maratsy azy ao anatin'ny fandarana moa dia misy an'ilay fantaniana hoe iny na tsy zay fotsiny zany valitenao Andriamato secrétaire général ametraka fantaniana dia tsy manisy fanazavana ianao fa na eny na tsika ny fantaninana izay nomanko anao dia hoe Andriamato secrétaire général na tokotiko Madagasikara Arina Andriamasinoro ve marina fa lazain'ny olona fa hoe bloky ny afloa marika ravalomanana hono ianao tsy mankasitraka tompoko isaoraka isika rehetra nanaraka fandarana hatramin'ny farany ary irarina soa ihany koa isika niara-ny arytoro taminay tamin'ny ity alina ity isaorako tsika nanaraka tamin'ny page Facebook ny Real TV Madagasikara isaorana ihany koa ianao zay meno amin'ny alalan'ny FM 94 ny Real FM zany isaorana ihany koa tsika rehetra manerana ny tany manerana zao tontolo zao manaraka ny fandarantsika ary isaoraka indrindra isika eto Madagasikara na eto Antananarivo na ny amin'ny faritra rehetra mametraka ny mandram-piona ao amin'ny manaraka indray ary tompoko lasy tompoko vavy indro nalaro telefona zay ahafahantsika mifandray raha manam-pandrina ianao te hivahiny ao anatin'ny fandarana l'invité du jour averina ihany tsy manavaka ny toko politika tsy manavaka firena politika fa dia misokatra ho antsika rehetrarehetra manapitafary tompoko lasy tompoko vavy veloma tompoko